Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotra nareo anio ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara nosoratany Razana Baharivoangy Lalao Joséphine sy R Pauline. Maizina any miaina ny tantara Miangaly sy oly miaraka amin'ny Aina, Rakoto, Sinez, Bruno ary Faly. Nandra Iveo, Tovy Razana Mamonjy, Nana Totosa, Anjary Liva. Saika tratran'ny rina avy any vilany raha nisy kely foana. Tsy maintsy mitandrina tsara amin'ny manaraka. Ary lazako koa mpisorona be hoe aza mampaneno klakson'ny lohany vavahady rehefa tonga ny lera. Dia niheniko fotsiny hoe andraso iry vilany iry lavidavitra iry. Dia amin'izay atoro fa mavesatra izany masoko izany. Iza koa eo aterin'ny taksi mijanona eo am-bavahady io. Rakizy Rasoa, mba alaivo kelikely eto entana reto azafady e. Tena ineny. Fa naninona miverina sady? Nilaza izy nefa afaka tapa-bolana vao miverina. Voafolo andro fotsiny nefa dia miverina. Nary tonga neny. Tsy hainao nga izy miantso izany. Tsy hainao hono izy fa tsy zakany ny entany e. Ay tonga neny. Manao hono neny? Aiza ny entana ho batainy izany? Reo Rakizy efa lasa andrasoa any ilay arina lehibe teo fa iretsy no entina reo mianadahy e. Ary vetivety miverina neny nga tsy tamana tany. Ary manao hono dadany zay ry neny. Tsy hoe tsy tamana akory. Tena mahafinaritra be any fa izao. Tsy mahita fa tsy teny bohitra mitomandavana be. Fa tsara rivotra kosa any andeha hijery kareram-bato any Berika hono zareo. Dia izay no nidiko. Za ave hijanona rery amin'ny chantier ao, tsy aleoko miakatra, sady efa malahelo anareo dako nge e. Ohatrany tsy mandrany koa ny saiko e. Zany ve? Ie, i dada zao salama tsara any ka sady nahazo aina izy any Zay koa kanjo manahelo aneny e. Amorinary eo. Nary! Ie. Finna koa mahavariana ny toy e. Endre, efa nalahelo koa zay. Inona reo no ataoko e? Ineny ty ny hody sahady. Anio alina nefa no asain'le fanatongana any. Io hosorana atao miaramila an'ilay fanahy. Tena simba ny programa. Zao efa amin'ny 2 alina sahady. No misasakalina nefa no atao le zavatra. Dia ahoana ry zao raha tonga maka eo ny mpisorona be? Inona reo no ataoko e? Raha ivoaka any ka hitan'iny dia ahoana? Tamin'iny ray alina azy efa saika tratran'ny rina. Tena izay ara mpisorona be fa tonga. Dia inona no ataoko? Tsy ho any aranga. Tsy afaka tsinonako. Zay fa lasa le fiara. Aloha andeha any. Tiaka hitan'ny mody sasakalo dia inona no lazaiko hitaiza?
sy aliany any ranga le amin'ny fahazaveko azy. Toromaso zany. Oi, ay fa mifitora mahiry zao. Dia ahoana? Tsy tonga tany alina. Nefa alina ny tokony nanosorana miaramila an'le fanahy mahery. Zay ny fiantson'le fanahy mpiseho amiko ny mpisorombe. Tena magaga koa nge. Ohatran'ny hoe resaka vahazo fotsiny ny fanaovana esirika namako. Dia tonga dia mifampitantara nofy. Izy koa toa sy hono fanahy koa izy ary lasa miaramilany. Dia lasa nanambola be sy nanankarena ary niadana. Dia nentiny tany amin'ilay mpisorona sy lehibe miaramila an'ilay fanahy. Ivadazy ny hoe atsangana ho miaramila alina. Zany efa tsy afaka namonjy ilay fivoriana no fahatongavan'ny eny tampoka. Mbola ho raisan'ny zareo ihany ve za so sa ahoana? Zany efa mba maniry ny anankarena ohatra ny Erika. Manambola, manana trano, fiara, afaka manao izay tiany rehetra. Ho hita eo ihany ny toy andrangaha. Ndray tiany andro fandeha atory. Nary mifoazy ala. Fa iza mifoaza ho ahy ala. Fa misy inona? Ay ve ianao e? Za ary asio fanajana. Tsy anampy an'lahatsony akory ny ahatongavako eto. Nahoana moa ialany tsy tonga namonjy ny fivoriana sy ny fanaovatsorona ho ahy any? Tsy afaka. Asio fanajana hoe ary efa miresaka amiko ialahy manomboko izao hoe. Zany tompony lahy tadidio tsara zay. Na dia mbola tsy vosotra ho miaramila azy lahy dia efa oloko. Tsaro fa nanome fiadanana ho an'ny lahy sy ireo ray aman-dreniny lahy. Nitanterahako daholo izay tiany lahy rehetra. Anjaran'ny lahy ny makatosy manaja ankehitriny ary manao izay zavatra saika ataon'ny lahy rehetra. Azo? Eny tompoko. Ka inona ary ny antony tsy nahatongavany lahy fa ho fahaiziko kely aloha lahy amin'ny tsy fankatoavana. Ampahafantariko ny lahy fa tsy mivazivazy mazava. Ho fahaizanao hoe? Tsy re, mifona re. Za tsy mahalala an'izany atao hoe fona an'izany le tia. Tonga tampoko neny dia tsy afaka mivoaka mihitsy Eny avy. Ka satria ny reniny lahy nahatonga olana sakana tsy nahafahany lahy namonjy ny fivoriana. Dia izy zany no saziko. Tsy re, mifona re tompoko. Ipiry averiko amin'ny lahy moa fa tsy mahalala an'izany fona an'izany ahy e. Na tiany lahy na tsy tiany lahy tsy maintsy faiziko izy. Dia ataonao inona izy? Ovonoanao iveneny? Ho hitan'ny lahy io izay ataoko azy. Rapitso ihany. Zay va lasa? Oka re, tsy hanao tsony ahy. Mbola ho hita indray zany aoriny e. Amin'izao aloha dia ho hitan'ny lahy ny herin'ny fahatezerako. Tsy aiza ianao teo? Tena lasa izy marina. Tezitra be tamiko izy. Neny, tena marary be zany lohako zany. Inona no ataoko? Ho tanteraka tokoa ve zany? Enganeka tsy isy an'izany. Ho any amin'ilay mpisorona be Rapitso. Aka hevitra aminy aho sady nazava ny antony tsy nahatongavako alina.
kely anio fa lalany daholo ny tahirikanina atao trano inona avy moa izany no vidiana. Aleo ihany anga soratana toy ny mahazatra ihany ka. Menaka sira zay ataoko angamba fao daholo ka tsisy adino. Rasoa mba ilazao kely ange izy mianadahy Rasoa rehefa midiny eo zareo fa andeha tsena vetivety Evena rehefa ty ambany zay koa ngandrivo ny fo ary sanina toro maraina izany sika da misy sakafo maraina andri fa Rasoa maka nakopandamba fangana rehefa ninana ka maso tondrifo za koa misy dia liako kely aloha fa hoeza vao maraina koa ary na ty fa neny koa lasa iza lasa ny atsena hono neny zay no nafarany andra Rasoa teo fa iverindrifa mbola mifiry zao efa misivy maraina ange zao eto koa mo manararoatra matory maraina koa lo avy efa ho avy nge fidiran'ny mpianatra allo raisiko fa hoanno sakafo ndry allo hôpitaly eny tompoko ho avy zao de zao zay misaotra tompoko fa misy ina korina ary to miteny eo hôpitaly na ary teo nirena voadona amin'ny fiara hono neny nentina ny amin'ny hôpitaly dokotera ny antso teo andrikako de maty ve neny andeo tonga de hoany rinary da hoangy ary tsy fantatry zay tena mahazo azy ihany raha tsy tonga antsika aleo aloha le zany Rasoa Andriamanito de tena nitanterahan'le fanahy tokoa ve ny teniny neny fa nanino neny neny nanahoana neny zany naratra be ve neny aza tetery nareo da fa tsy de maninona fa ahoana no navoadona amin'ny fiaran'ny neny angamo ny loza rehefa ho avy de hita hoe ahoana raka izy tsy tazako mihitsy ny avian'le fiara de ay zao marary any neny tsy maninona ny soroko ny marary be noho ny fianjerako de ny tongotrako havanana koa no ohatrany misy kika mila fanaraha-maso kely fotsiny ny dokotera ka raha tsy nisy ahina hono de raha riva ihany de efa mahazo mody ay kosa misaotra an'Andriamanitra zany tena tahita be mihitsy manko zay raha vao naheno za zange fa saika tsy antso anareo fa hoe so mitebiteby ihany fotsiny nareo raha tsy mody ako sady mila olona koa hiaraka amiko mody raha riva so fanoneo marina aloha zany ka hiara iandro ny odika raha riva ve nareo da nefa ninonao daholo Rasoa koa any an-trano mila hampandrina saina ka aleo ary ny arina mijano eto amin'iny fa za ody de very nitolany sakafonareo mianaka raha tondro sa tsy mety zany mety zany mandeha anary iny ny vola de mba ataovy mba roronda sopy aloha fa reraky neny eny ary aza matahotra iny fa ataoko matsiro tsara lasa ary ahy andao ary tena tsy lasa any amin'le mpisorona be indray zany tsy maintsy ho tara amin'ny fanaterako ny sakafonizy mianaka mantsy raha mbola hoany ka hoana mino hoe lasa tsy mino ny ary efa lazaiko de tanterahako itya efa mifona taminao ange ahy ary efa nylazay koa fa anaraka izay lazainao amin'ny sisa tadio tsara indray ary izay teny lazay
jereo tsara ivolany fa raha vao maiziny io dia isy zavatra mpanaoviko lahy ka tandremo tsara indray ary. Eny ary tompoko. Afaka 13 andro katroka tsara ka aniraka ny lahy zava-dehibe io asaiko tanterahan'ilay io ka mbola mamerina ihany tandremo maka ny asany amin'ny erika aloha lahy alohan'izany fa misy zavatra omeny lany azo. Voviny zany tompoko, tena tsy namaly tsony, lasa angamba izy. Aleoko lasa any fa tena mampatahotra any resaka aminy. Na dia masony mivadika mena be toy ny voana fotsiny aza rehefa tezitra izy. Sady lasa nena sika be izy tato ato. Nefa ifikôranga azy toetrany. Te hanambola be ohatran'ny rerika ireny koa. Erika izao tsy misy mahaory azy mihitsy. Na ny sipa kely aza taratarahany daholo. Fa inona marina raha ny tena tiany lefa nahatao amiko amin'ny andro voatondro io. Tany amin'ny erika zao na anontany an'izany zavatra tokony omeny azy zany. Nefa lazainy fa mbola tsy nahazo baiko amin'izany izy. Miantso ihany hono izy rehefa voarainy ny baiko. Dia atory aloha fa ho hito ihany ny toyiny. Neny aloha zao efa salama tsara. Fidiko lafo ihany ty fitiavana ty anankareny ty ka. Fa raha tafidiko kosa ataoko hita amin'ny voamasondro tany menakavy ireo mihitsy. Fa izy tiavako ataoko toro andreo. Nara, fa tsy Caroline nabavin'ny Danivy ty mijery kiraro ty? Aiza? Tena izy mihitsy io. Ary toa tena lasa manja kely kosa ty izy fanary koa ve tara amin'io ataoko inona? Fa tena manja tokoa aloha izy. Nary! Fela ve matory? Manontany hoe tsara amiko ve ty satrika ty sa ahoana? Fidio rehefa tindrify inona ary ty Fa manendrika ana ve nefa Tena manendrika. Na ny lokony aza tsara. Ndao amin'izay ary ody efa azoko daholo ny entana nampitondrainy iny. Mba amin'ilay crème tarehy, sao dia adino. Efa ao daholo ka. Ndao ary. Ary ito aty entiko ny entana so mavizatra loatra. Fa inona ary ny dika zany nofoko zany? Marina tsy mampiororo. Ohatrany hoe tena izy mihitsy le izy. Izay ho tampoko indray le lehilahy mampatahotra be. Nofatorany tamin'ny rotovy hono ny tendany nary. Dia nitaritiny. Hitako ny rehatra afo mihitsy no manodidina azy. Ny antsaotsany nary anefa tsy reny mihitsy. Le lehilahy amin'izay mikakakaka mafy mijery mena be toy ny vaina afo ny masony roa. Marina tsy toy ny devolo mihitsy ilay izy. Oka mihitsy aloha mafy rano voasina fa tsy tiako izany nofo izany ka. Andriamanitra arovy amin'ny fanaharatsy ny zanako. Arovy amin'ny herin'ny maisiny izay mianakavy kely. Taraiky be fa misakafo zay neny. Ay tonga ianao. Efa hiomana sakafo mihitsy izay io ka. Fa nahoana na riva loatra toy izao vao mody Miala tsindry neny.
Mbola varindresaka tamin'ny zalanamako dia tsy natsiaro lery. Isasatanana kely vetivety aloha dia ho avy. Ary tsotra ihany ka le Caroline. Fa naniko ny lalovana mihitsy ny trandro zareo. Nandramako narabaina dia namaly. Dia raikitra teo ny resaka. Ary hitako fa toa taraika amiko ihany le sipa. Taloha nefa ay zareo ty fanambanimbany indriny anay. Indray raha vao miraikiraika amiko dia ataoko fanalana azy fotsiny. Ataony izy inona koa izay fianakaviana ohatran'ireny. Mipandy zao amaly vato mihitsy ka. Valy fingika. Ary aloha atory amin'izay fa mavesatra izany masoko izany. Why? Fa maninona mifandrinako miovitrovitra be toy izany? Misy horohorontana nga? Za ihany letsy ah. Mifoazy ela angana. Tsaritina be totonkom-pandrinako le izy. Eny tompoko. Tonga ny fotoana ny fanomezana letsy ah. Ary eny tsara. Makany amin'ny erika lara-pitso. Misy zavatra omeny alandry. Dia ho asain'lahy io zazavavy naman'lahy io hamonjy korana any amin'ny naman'lahy. Ary rehefa mby ihany dia araraka ela ao anatin'ny vera esotrony le zavatra. Atolobe izy avy eo dia hoentinareo serika any amin'le trano fivorian'ny miaramilako. Dia anao sorony nareo. Ka raha tsy mety miaraka amiko izy dia ahoana? Manaraka an'lahy izy. Dia ahoana koa izy neny ka? Manaiky lesy izy ah. Manaiky daholo lesina io zazavavy io na nireny lahy. Ela ve mbola tsy mahalala ihany e? Ary ray aman-dreniny Caroline ka. Raha tsy avela nivoaka amin'ny alina ny zanany dia inona no ataoko? Fa mbola tsy mazava amin'ilay ihany ve miteniko e? Manaiky daholo nizanizy. Ny heriko nampanaiky azy ireo ty ah. Tsy efa niporofoko tamin'lava izany e? Ary mbola ahita zavatra lehibe noho izany azy ela mazava amin'laza i. Zay? Tena marenina ny sofoko marina mihain'ny fara eny. Ena re tompoko, ataoko izay lazainao. Za yahay. Maneke daholo letsy ah. Rapitso alina. Ary tandremo raha mandika an'izay fotoana izay nay raha tsy tia hita loza. Eny re tompoko. Allô? Caroline? Salut. Miala tsiny fa miantsanao vao maraina. Tsy zany mantsy fa misy fanasany namako zay raha rive. Dia samy mitondra partenera hony. Ka afaka venao raha hiaraka amiko? Mbola era? Tsy maninona mihitsy ka? Atsoa ilazanao izay valiny ary. Raha raikitra dia alanesy le namako amin'ny fiarany an-tranonareo ianao amin'ny 7 ariva. Zay ah, mandra-peo ana. Iny fa lasa nitsangana andia Erika sy Caroline dia nanome baiko mangina ary Erika. Eto amin'izay izany no anararotako hanaovana an'ilay zavatra. Zay vita miandry sisa. Miaiky le romaizina aloha ahy.
dia tsy misy olana mihitsy mantsy na nierako tamin'eny na namelandro ray aman-drenin'ny Karolinina azy andeha hiaraka aminay andraso fa reto miveriny reto erika sy Karolinina. Iny fa tonga dia nandray an'ilay verikala dia nisotro fa milaza mafana. Way, ary nanino ny Karolinina izany dia atory angamba. Tena saika ny anjera raha tsy voatanako ingana. Ora erika, andao entina ny amin'ny fiara Karolinina dia andehtsika fa mandroso koa ny alina. Alosaka ambinina izy aloha. Tena iverin'ny olona vao hoe mamikala zao. Izany amaroan'ny olona mivavaka ato marina. Iny fa tazan'ilay mpisorona be dia manao baka izy androsoko eny aloha eny. Mavesatra ihany ty Karolinina ity fa jerena kelikely ary mbola tsy mahatsiaro tena foana. Miakofa daholo. Tena ilay feo izany baiko izany dia mandohalika daholo ny olona. Manompo azy daholo izany reto vahoaka reto. Way, ary tena le fanapiresaka amiko mijoro hita vatany eo aloha indrindra io. Tena voadidina afo daholo ny vatany manontolo ary mitana sabatra lehibe izy. Toa matahotra zany ka ila tsy ho afa mamindra ny tongotro. Morosoka eto ny fanatitra eto ny loko. Tena tsy maintsy mandroso eny zany. Eny tompoko. Ampandrio ambony latabatra vato izy. Ry vahoaka mpanompo, zany milay fanahy mahery, zany tomponareo. Omeko arena, omeko volonareo izay ireniny fonareo rehetra. Raha manaiky sy manompo hatramin'ny farany ka manaraka izay baiko, dia atolotro anareo koa ny voninahitra. Ho atolotro anareo ihany koa ny laza sy ny herika anaiky anareo daholo ny olona. Satria za efa anamafy ny fonareo ka andady ao anatrehanareo izy ireo, ary anareo tsy hamindra fo mihitsy satria za maly izay tianareo faizina hatramin'ny raha. Tsitsinareo tsy anta ary tsy zara satria za namafy ny tananareo amin'ny hafa. Tsy antinareo fa anososo ireo mantra kosa. Ankala fivavahana sany ohatr'ireo mpivavaka koa nareo. Anososo ny fahamarinana dia fahamarinana izay tsy aza ombola koa. Fizano anatobaka ny arena aminareo dia ilay arena efa nirino ny fonareo fatratra, lay tomponareo faharoa, satria za lay tomponareo voalohany. Ho tsy ritin'ny olonareo satria ny volany maha olona sady zany dia anjakazaka ka tsy maty manoto eto taninareo, satria za hampanarana anareo izay irinareo sy ilay ny vatanareo rehetra na inona na inona. Fa ny fanahinareo kosa izay momba anareo manontolo dia fa avokoa ho takalony zany. Androany ara dia andray miaramila vaovaotsika. Inary no anarany. Izy koa dia maniry fantatra ny vola sy arena tompony ary velom-pialonana sy fankalanareo nanana an'izany. Ka nanatona azy ary nanakinanao fanekena tamiko izy. Hitanareo amin'izao fa mitombo andro manalina ny olona te hanaraka, ary fa ny andro tokon'izao tontolo izao ny manaiky omeko fahafahapo izy. Manoseto amin'ny eto larinary Ndray, tena boda ny lohako, mifamatotra ny tongotro, mandro ny masoko, ary misy fofon-javatra matonto be koa zany. To mandroso azy ange zany tongotro roa zany. Agana, raiso ny antsy lava lela tolotry ny mpisorona ny lahy indry. Vao ny akanjo mifanatitra ny entin'ny laka atsato mafy telo amin'ny fony antso. Tsy amono olona. Anda zany la.
Tsy maintsy ataon'ny lahy zany mba hamezako ery an'ny lahy sy ho marina fa miara-milako lahy amin'ny alalana ny fanosorany zany raha zany eo amin'ny lohan'ny lahy ary za kosa isotry ny ambony. Tsia tsy afaka anao an'izany aho tsy vitako zany Andriamanitra dia andositra dia aleto amin'ny fitoerany ty loza tsy nampoziko tsy verina antsony jambena-peo masiko Andriamanitra ampio Andrikako tena nanofo ratsy amfiry zao amfito ve ndray ty za matory maraina be vao tafafo sady zay ndray nanofo ratsy be any Nary ndray Nary mbola tsy tonga foana ve to tsy naheno feon'olona mihitsy alina andraso Nirina ahoana zay rineny fa ngamba mbola tsy nody Nary hatram'izao ve ka mety mbola taratara kely angamba Carolina konge niaraka amin'ny antsininy ay ve ye efa avy ny sakafo maraina zany ry vao andeha hidina mihitsy aho zao andao ary amin'ny 7 ora maraina ve dia mbola tsy tonga ihany Nary fa naninona sao dia sanatria mba nisotrosotro any ary dia mamo Nirina ahoana nena mandehana hoe anontany ery amin'ny Carolina rehefa hoe ao Carolina initako tamin'ny makatiny ary amin'ny mamany Carolina ry nena marina ve aiza eny tokoa ary tena tsy mbola tonga ao koa zany Carolina fa naninona koa ary reny ankizy ireny andraso andeha hiresaka amin'ny aloha dia ahoana zany rineny dia tsy haiko tsony rery Nirina nisy nahazo andreny mihitsy angamba iny maman Carolina tsy manaiky fa andeha hilaza amin'ny polisy fa tsy hita hono ny zanany fa ngany azy rery Nary koa nge zany tsy hita ka andeha hiaraka aminy koa zany andraso vetivety eo ny trano eo aloha nalosy raso sady miandriandreo koa sao tonga eo ihany izy ary misy olona mitabataba be nge any ivelany an'izany rineny tokoa inona zany ndry ary olona inona reto mirodorodo makatỳ reto sady ohatrany misy olona tantanany zareo iny aiza rineny eny tokoa izy ny tantanany zareo eny rineny ohatran'ny olona marary jereo nge Andriamanitra inary tena inary ny tantanany indry Nirina sady to maratra be ny zanako fa naninona ka nanao ianao zay ry Nary fa tsy dia maninona ary fa reraka be fotsiny any tsara ny fanafodiny meny dokteranao dia mahireza amin'ny sakafo inona no tianao hoanina ohatrany mbola tsy te hinana nenenina mihitsy aloha zao ry neny aza manao an'izany ianao ry Nary tsy maintsy miezaka mihinan-kanina ianao efa nasaiko namono koa rasoa misotro ianao ronako be dia be eny ezaka zay ary matory tsara aloha fa lasa hidina vetivety Andrikako inona ny zavatra tsaroako farany
Zaho nandositra ny azakazaka mivoaka amin'le trano dia avy ohatra mifanina dia tsy nihatsiaro tena tampoka. Safotra angambana. Dia nanenina any tsy nenjehan'le miaramila amin'le fanaratsy satria mamono olona ary saika mono an'neny koa. Neny tena hitako mitaintaina be izy. Voatery tsy maintsy mandanga taminy aho. Nary ahoana zay ry neny? Tsy maintsy mandeha manatona ny manam-pahefana sika. Atao famitorana ianao fa nametraka fitaraina nareo ray aman-dren'i Caroline ka vao anty sika. Ka inona moa no izay kory neny ankoatr'ireo izay efa nambarako taminao tao amin'le fanasana izay telo mianadahy. Avy eo dia somary faniny izay Caroline. Tsy haiko na diso misotro loatra izy nahoana fa nentina serika nody tamin'ny fiara. Dia andoha izy dia nijanona izay ary teo nisy olona mipora tampoka nanafika nentina an-dalana. Firy ireo olona ireo ary hitanareo ve ny endriny? Telo lary zareo. Ny andro alina sady maizina. Ny toerana kodaoda. Zareo mipotra tampoka. Ny zavatra tsaroako dia ohatran'ny nisy mivelo mafy tao amin'ny fahadiko tao dia izay. Ny farahadiko ao anefa izao tsy misy maratra fa ity amin'ny fihirifanao havanana ity izao no mangana be. Ka angamba teo izany tsy tsaroako fa efa mibatain'ny olona vao natsiaro tena. Ka tsy maintsy ho tantarainao any amin'ny manam-pahefana daholo nge izany rehetrarehetra izany. Anaovan'zareo ankehy tsy hitadiavany zanak'olona. Mbola tsy misy hita hatramin'izao na i Caroline na i Erika. Miomana ianao dia andao sika Eny ary neny a. Neny fa misy inandrery ny Irina. Inona ty mampiazakazaka sy mahasepitra be anao ohatran'io? Jereo Inona reny olona be dia be mihitsy ohatra andry Caroline reny. Dia misy fiara mijanona io. Aiza? Io hitaneny io. Dia ohatrin'ny en'ny feon'ny olona mikikika be dia nitomany be. Marina ve retsy? Eno tena be olona tokoa fa misy inona marina ary. Ary ohatran'ny misy tomobila polisy ange izy zany mandehana hoe retsy jereo moramora eny akaikaiky eny dia enoy. Andrasa ary. Sao dia Caroline ary mitandreo manam-pahefana. Fa misy inona nitotra amin'ny manjetiko aby koa reto nareo mianaka? Angatsy loza Inona loza ry neny? Hitan'ny polisy Caroline. Taiza? Dia ahoana hony? Ny taiza dia kilometра vitsivitsy niala teo amin'ny nahitan'ny fokon'olona anao tao anaty adivory. Tao anaty adivory? Mpiandry omby no nahitan'ny fatiny. Fa maty ve Caroline? Eny anaka, maty izy. Tsatoka antsy telo no hitany manam-pahefana teo amin'ny tratrany. Tsia Caroline. Tena tsy vanina. Tsy namelana raha tsy maty ilay zanak'olona. Lozako. Izaho nitondra azy tany. Tompona andraikitra. Raha tsy nentiko tany izy tsy maty.
ratsy nasiako ny vampatoriny to anaty verany sotrony. Tena fanampamono olona. Tsy vanina. Moramora lesy ny vavan'lahy. Moramora ho amin'ny vavan'lahy. Say zany tany iainana. Eto Belatana konge ny ain'lahy. So dia tsy fantatra lara fa any ain'lahy. Le fana? Eny za ihany letsy a. Ny sorona vita soma tsara ihany na nanao elana tsy nanao. Tena fanaratsy-pamono olona ianao. Mbola mampitandrina ny lafandrony any amin'ity vavan'lahy ty a. Tady fa azoko atao nge nanapitra ny ain'lahy raha tiako zany. Azoko nampanenjehana an'ireo miaramila konge lahy ary hitako tsara ny dabohan'lahy. Saingy tsy nataoko zany. No ninona? Mbola fialako nenina amin'ny lahy farany. Mbola tiako ny ampanakariana ny lahy bebe kokoa. Ary mbola tiako ny anana ny lahy hery. Tsia, tsy te nanao tsony ahy. Ok zay. Fanga tsy te anakariana ray lahy ty. Tsy te ananamana sy ho tafita. Zao. Tady dio fefa nanao fanekeny tsika zay lahy. Ary efa nomeko ny lahy nge izay nitadavy ny lahy. Tsy te hamono olona ahy. Tsy maintsy nefa raha te ho tafita sy te hitazona izay efa nomeko ny lahy ka eno tsara ray. Miaramila hafa no asaky mitady sorona. Ary izy ihany koa mitondra azy ao amin'le trano. Saingy lahy kosa no anatanteraka ny fandatsahana ny raha. Omeko zavatra hosotrony lahy. Ahafahany lahy manao an'izany amin'ny kasaina. Tsia, tsy tranaiky an'izany aho, ary tsy hanao an'izany noviana ahy. Ka andà zany lahy. Tsaro fefa nanao ny fanekeny lahy ary nanaiky tsara. Tsy hamono olona ahy. Zay ny tenin'ny lahy farany. Zay ny teniko farany. Mbola azo lahatsaina moa ny fiatraikan'izany valitenin'ny lahy zany amin'ny fiainan'ny lahy ray manontolo. Satria hoe soroko izay rehetra nomeko ny lahy. Tsy maninona va aleoko mahantra. Madio tanana sy tsenjehan'ny eritreritry tsy hainao anatin'ny alahelo-bahoaka. Eny ary. Ary satria efa zay ny tenin'ny lahy dia mahata sara. Ho voalohany amin'ny sazy amin'ny vavan'ny lahy fotsiny aloha dia tsy hampandriko andro, tsy hampandriko alina lehilahy. Alohan'ny andraisako sy hamerenako izay arehetra. Fa maninona ary nariny tsy mahinana kanina toy io e. Fa mbola marary ve ianao e? Tsy marary tsony ary neny. Tsy marary ianao toa tsy mahasakafo mihitsy firy andro zay. Jereo sahady nge tia hianao e. Malaina fotsiny ary neny. Malaina fa maninona? Tsy tianao ngany loaka? Tiako fa malahelo an'i Caroline ngamby io ry neny. Mangindry? Finina indray e. Raha alina izy eniko mitomany foana. Laingy zany. Ary ho aiza indray ianao iny? Andehandeha kely akarivotra amin'ny bisikileta any. Tany remindray ary mandeha lavitra sy mijanony elany a? Tsy janony elany aka. Fa maninona ary azany? Tena tsy mahita tory a. Efa isasaka ny alina nefa tsy matory mihitsy ny masoko. Ary inona izany? Ohatran'ny misy rivotra mifofofo. Dray? Ary iny io aloka be mainty be io? To mihodinkodina manidina eran'ny trano. Dia tamy manantona. Aiza ny fanampiana jiro? Tsy hitako.
vonjeo kendany vonjeo maty kenda tsy afaka miteny tsony maneny ny sofiko foraka ny lohako nakaiza izy teo lasa ve to angama fa tsy mahafio-andrivotra tsony ary aloha ampiretina angana amin'izay ny jiro zay ohatray to mivony varavarankely nefa ny tena ny tiako talohan'ny natoriako tena mahagaga zany aloha idinany andeha hanao izay atoriako ka hovonoako ny jiro aloha. Andrikako fa ahoana marina ianao tirinary ahoana ry neny mandeha any ianao nge mijery fitaratra atatra tsy lalimaso manoatra no reny olona avy narary mafy tany amin'ny hopitaly reny fa maninony tsy fantatro ry neny tsy fantatro ahoana ihany tsory amiko marina hoe aiza ny marary ianao ry nary tsy mahita tory fotsiny ahy tsy mahita tory fa maninony manao nofo ratsy foana manofo ratsy fa nofo ratsy toy ninona nofo mampatahotra hoe ahoany ary maninona ny tsy tantarainao tamiko zany hatramin'izay tsy haiko fa misy aloka ohatrany mandindona be sady mampatahotra eniko ny antsoantso tokoa izy io indro alina zay ry neny aloka mandindona ary so de mba serandolo tany ary tianao tia mandendeha lavy ty tsy fantatro tsony marina raha zany marina ve no mampahianao toy io tsy efa zava-tory zany ry nary miampy ny tsy fihinana-kanina farany ve anao tsy andamaka alemy eo ampandriny tokony asiana fiheverana mihitsy zany zavatra mahazo anao zany fa tsy azo jerepotsiny ka ipiry zay tany amin'ny dokotera tsisy vokany ihany. Zavatra omenina reto ampiasao fotsiny aloha de atao izay zavatra saika ataonao fa aza-be fanontaniana ka tsy tadidiko daholo nge zany dre izany manome azy ianao ny anjaranao de ny manaiky sy ny mihinana tsara ny fanafody mazava aminao zay ity androna intelo andro misesy ity indray afafy eo amin'ny efitrano fandrinao maraina sy hariva ity anankiray ity evoana ary ity tenehana atao tambavy sotrona tsy maintsy atao reo raha te ho sitrana ianao ary zao de zao mihitsy de atomboka araky ny tenin'ilay mpitsabona lehako nirina andeha ny asy mandrehatra afo rasoa de mamana rano sady efa riva ihany koa nety ny andro eny ry neny arinony zany zany le rivotra amin'ny fofofo marina oay tena miovitrovitra be mifandrinako tena olona kentrina mitonatona de mihevitra vela fa afaka ny zao mahazo an'la zao ny zavatra ataony lahy tsy vao mainka anampitrotraka aza le feo le fanahy mba fantatra elahy moa iza olona nalehan'ny reny lahy io izy io lehilahy nangalany tambavy sy vovoka azo ataon'la evoka sy afafy io
tsy tompoko. io le tia ny ratsy fierana aminy azonlahy mpimasy malaza be ty amin'ny tanàna mpilalao dijakana saingy zavatra tsy fantatry ny reny lahy dia sady mahay mamono olona io ny mahay mamelona satria miaramilako. Eny etsy miaramilako zany nampanan-karena azy sy nampanefa azy toy izao satria nentina anaraka izay baiko rehetra izy. Raha vanta ny voany jiaby na teny fotsiny ny reny lahy dia ny fanahako nefa tonga teo melosina analoka ny ratsy ferana ny baiko ny sainy sy ny fondy namadika nidy ka ny fanafody izay no heveryreny lafa hasitrana ny lahy dia vao makampirongatra ny aretina satria zay mididiko. Tsia fataro tsara letsy le kely sainy tia vitako daholo na ny mamono na ny mamelona arak'izay tiako saingy misy sandrany avokoa an'ireo mpimaso miaramilako nanao fanekena tamiko dia ireo tia anakarena sy teo anefeo fa ary tia alaza be manaky amono sy andatra za manaky isopatra sy ampijaly ary amaly faty arak'izay tiako. Azo mila zany tsia fa naratsy sy mataotody ianao. inona no totody tena tsy fantatro ary tsy miasa amiko mihitsy lesy zany ary zany vavany laza indrindra ny tena anafaizako mafy an'lahy tsy misy mpanompo mbola sany teny toy izany tamiko. Vonjeo kenda e vonjeo ary neny vonjeo maty Andriamanitro aizy izy teo dolasa marary be ny tenitako neny nary fa misy inona? Tena tsy mazava amiko izany zavatra mahazo anao izany ry nary mariny inona ny aton'izany zavatra izany fa hatrizay tsisy an'izany nary koa nge tokony andeha hivavaka tsika ohatrany tsy dia nandeha mivavaka firy intsony izay elaela ndao ry neny eny fa aleo aloha tohizana ihany ny fanafody ireo nomenanao ireo sao dia mba misy fampitahorana fotsiny izany. Tsy ry neny ohatrany tsy mazoto ampiasa an'ireo tsony ka mariny hatramin'izay izay olona rehetra ny tsabony ratsy ferana sitrana daholo no ianao tsy ho sitrana fa nahoana asa v'izay aloha le nofoko nofo ratsy nofo ririnina izany ry nary sady ny ary fahitana mihitsy any ilay izy ka mety lolo ihany ho azy zany na mety koa kapy ty trano ty misy lolo asa izany mahalala ka nahoana ny tsy lazainy ratsy ferina taminao zany raha hoe ty trano ty no misy lolo eny hoa hatramin'izay tsisy an'izaniko aiza moa no ahalalana an'izany rakizy mety izay izy vo miseho angamba ary ahoana ary no aminahariry izy no miseho fa tsy amintsika rehetra ao tantrano asa izay no tsy fantatra aloha mihitsy aloha ajany ireo fanafody ireo ry neny tena tsy mazoto anao andreo tsony aho eny ary rehefa izay no tianao fa ajaniko misaotra ry neny fa ny zavatra angatahako dia aloha tsy tokana hevitra fandriana aloha fa hiara-tory aminareo mianaka tsy maninona afaka matory amin'ilay kanapilehibe ianao fa izay sy nirina kosa eo amin'ny fandrinana izy dada ihany ka amin'izay koa afaka manara-maso anao tsara orineny mifoaza ho any eny ahoana fa misy inona jereneny angenary fa manino izy tsy fantatro fa mindritrindra be izy rineny sady jereneny ange masony Andriamanitro fa maninona ny zanako nary
tena miakatra mivadika fotsy be ngeny vao masiny mariny. Nary nary fa manino izy roneny tsy fantatra fa marary izy Nirina. Amfiry zao amin'ny 3 sasany maraina. Tsy maintsy etsona dokotera izy andrasonao eo fa hoe izy neny vetivety foana matahotra eo fa azy lozany rereto ka ho fasika raha soa hiakatra ho namanao eo soa fa tsy dia lavitra loatra aloha ny dokotera enganeka mba hamoa izy Andriamanitra. dia ahoana ozy izy le dokotera teo roneny? Inona hono mahazo anary? Karazana andro be hono inona zany andro be zany roneny? Mitovy amin'ny fanitony zany hay ve dia inona hono ny atao amin'izany? Ireto fanafody reto no menina ampiasaina aminy. Raha mbola tsisy fivany zany atao anatin'ny herinandro dia tsy maintsy miditra ao hopitaly izy. Zany ve roneny? Eny ry Nirina, tsy maintsy ampilaza ny rainareo angamba ka. Madame Larnivo. Mopera Flavio. Manahoana ianao mopera? Manahoana anaka fa andeha ho aiza ny tao somary maimaika andeha hividy fanafody etsy amin'ny farmasia mopera. Ndry fa misy tsy salama anga? Eny mopera, inary no tsy salama. Inary? Eny to. Fa manino nary? Tsy ohatran'ny tazo mahery angamba mopera. Hitako ny tsy dia tazatazany intsony sady tsy mivavaka intsony nary. Za dia gaga tokoa. Eny mopera, tsy izany mopera fa misy inona? Tsy salama mihitsy nary tato ato eny mirary fahasalamana sy mivavaka ho azy ny tenako eny toko sotra. Ny manaraka angamba dia afaka mitsidika ihany amin'ny manaraka zao mopera mbola maimaika mankoko. Tsy manina mopera, misaotra anao. Misaotra, veloma anaka. Veloma ianao mopera. Telo andro zay nary hitako ohatran'ny hoe tsy tena ninona. Efa miasa tsara angamba ny fanafodin'ny dokotera. Trondro no tiany hohanina. Zay koa nividianako an'ireto trondro gasy vaventy reto ka. Ary andeha ho daingana fa atoandro tia ny androko. Tsy feo Nirina ve zany henoko mikikika ao vahoatrano zany fa misy inona ndray asa hitako Andriamanitra. Nirina fa misy inona neny fa manino indray nary Andriamanitra to sady mitrena be mihitsy be fa naninona re zanako jereo niny ngefa miainga daholo nge mivatare manontolo ny lohany sy ny votongo ny sisa no mipetraka amin'ny fandriana ny tanany koa roatra miolana daholo. Lozina re tira ndraikako marinina re zanako Andriamanitra rasoa apio aho tsondry mafy reny no alindroa
ao ry Nirina, ao aloha, ao tsindrio mafy be io lohaliny io. Mafy be ry neny a. Mipoaka mihitsy angeny taolany. Lanitro, ampio Andriamanitro, maninona reny zanako e. Nary a. Jereniny ingeo vavany e. Mivoaka farora-bava be. Mandeha ianao maka rano mangatsiaka ry Nirina. Aingana ianao. Eny ry neny. Le misy evety dia eto aty e, amafako ny tarehany sy ny lohany. Ty ry neny. Zay. Iny efa nianalefaka ny tanany. Eny tokoa. Ary toa tsy mitrena tsony izy. Nary a. Mandre avy ianao e. Ve neny. Neny. Fa maninona? Marary ianao ry Nary a. Marary ianao fa mangala aloha aina. Tena reraka be a. Ie, matory aloha raha te atory ianao e. Neny a. Matory aloha fa rehefa avy eo tsika miresaka e. Nzay fa natory izy ry neny. Aleo aloha atory izy fa andao aloha isika hidina moramora anomana entana hoentina any amin'ny hopitaly. Fa ahoana ry neny? Tsy maintsy miditra hopitaly izy anako. Zay ny tenin'ny dokotera. Jereo fa vao maika mafimafy kokoa tsy toy ny teo aloha aza ny krizy injo. Dia ahoana koa zany? Manatitra azy ihany aloha isika e. Soa ihany aloha fa naka vola misimisy e. Avy eo dia tsy maintsy mandefa telegrama any amin'ny rainareo anio dia anio ihany. Telegrama? Ie. Tsy maintsy miakatra arak'izay azo atao izy fa marary be ny zanany. So sanatria misy fivohan-javatra tampoka e. Nary a, nanahoana ianao zay? Efa tsy dia maninona fa mbola reradraraka be fotsiny. Fa efa afaka miarina ve ianao iakanjo e? Iakanjo? Fa ho isika? Hoentina any amin'ny hopitaly ianao e. Zay ny tenin'ny dokotera. Hiditra hopitaly ve? Tsy a. Nary a, marary be nge ianao e. Efa ny tenin'ny dokotera fa raha tsisy ovana atao anatin'ny herinandro dia tsy maintsy ampidirina hopitaly. Tsy ry neny a. Tsy hiditra hopitaly zany a. Nary a. Fa maninona e? Tsy hitra ny dokotera io aretiko ry neny a. Inona? Tsy sitrany fa maninona? Tsy hitra ny dokotera io aretiko ry neny a. Fa misy inona ry Nary a? Lazao hafa maninona ianao e? Mopera Flavio alaina. Mopera Flavio? Fa ahoana e? Izy mahay manasitrana, mahay manala devoly. Ah? Devoly? Tsy azoko e. Neny a. Misy zavatra tiako tantarana anao. Fa inona daholo re zany Andriamanitro? Lazao inona ny tianao tantaraina amiko e? Toy izao ny eto ambony. Andriamanitro, tena marina ve zany ry Nary a? Tena marina ve zany? Endry neny a. Zany no marina. Mifona ry neny a. Diran-dositsika ry Nary a. Dia inona zany no atao e? Andray rery lanitro, tia nataonao. Caroline, loza. Neny a, tsy maintsy manantona mompetrika e. Fa ahoana koa nahafantaranao fa mahay manasitrana olona misy devoly izy e? Masoko mihitsy nefa nahita ny olona narary nentina tao aminy. Fony zambola ny sirvila misy atao. Eny ary e. Ka raha oviana ny andeha ho any sika e? Faran'izay aingana arak'izay azo atao dia ny mbola tsy tara loatra. Mimana ary ianao andeha fa hiantso taksi hitondra antsika e. Any dia andefa telegrama ho andrainao hanafatra azy hiakatra. Fa inona marina ary ny dikan'ireny zavatra nazo ariny. Aizako, indroa zay tato anatin'ny 3 andro no saika voan'ny aksidant teny amin'ny chantier. Nefa ny dia efa mitandrina fatratra ery. Ary mba nanaona koa ary zay izy telo mianaka any.
Oatra ny elaela tsy nandry nisam-baovao mihitsy. Misy olona mandondony zany. Taratasy eo. Ho avy. Ainga faktera. Telegrama Ramsey. Telegrama? Eny tompoko, mba soniavy kely hoe tao zavady. Ay, eo ary hoe. Zay. Misaotra anao misaotra Ramsey. Telegrama avy any an-tanàna ty. fa misy inona ary? Miakarafaingana raha azo atao. Marary nary. Ranivo. Nary. Mararo nary. Ary tena efa voamafy angamba matoa afarana amin'ny telegrama ohatr'izao. Fa naninona ny zanako Andriamanitra? Tsy maintsy mandeha na zao arivo zao ihany azaka. Ndraso aloha ampilaza amin'ny lehibe dia ampiseho azy an'ity telegrama ity. Raha matorarinivo. Eny mon père. Andray matokerinary. Mandrosoa nareo mianaka, mandrosoa ary. Eny tompoko. Ao, petrapetra. Ya, saotra mon père. Ka inona ny vaovao? Toa tsy de tsara loatra ny fijeriko amin'n'ary sa mbola tsy metimety ihany ve? Eny mon père, tena tsy salama mihitsy izy. Tsy salama? Eny tompoko. Fa ono inona ny tena mahazo azy? Mbola le tazo mahery ihany ve sa? Mon père. Tsy aretina hafa mihitsy mahazo amin'inary mon père. Fa inona dia mampitomana anao toy izao raha matorarinivo Tsy fantatra fa toy izao ny fiantomboany raha araka ny fitantarany mon père. Miainanareo ary anaka. Miainanao anaka. Izay mon père. Tena zava-doza zany zavatra tantarainao zany raha izany no tena izy raha matoranivo anaka, tsy izany no ifonanao sy afaka anao fa lay Andriamanitra ray tsy toa mahefa ny zavatra rehetra. Izy rery ihany no afaka napotika ny herin'ny maizina mampijaly anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay mpamonjy antsika. Ouais mon père. Io jereo fa mitady etika renge izy. Io izy fa mitsinitra be de jereo de mivadika ny masony. Mitony anao de aoka ivavaka sika raha matoranivo aleo aloha akanitsy lakroa hitsaingana aloha. Zany nosy vera lehibe an'ny herin'ny maizina. Andriamanitra. Zay zanako. Hafahafanao ratsy ny zanako Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra velona. Mandidy anao ary fanaratsy miala aminy. Way, tena olakola ny sandriny sy ny ranjony. Vonjeo zanako mon père. Zao mon père. Ah ouais, ça me passe. Je suis le maître de l'ombre. Egomani magister ombra. Efa izy amantolo. À jamais. Inextenso. Eta esta padre. Arrière Satan. Arrière. Retro Satana. Mba atolera kely io rano voasinao anaty tavoahangy io raha matoranivo. Aingany anao Ity ary mon père. Perdidiate padre. Rischi no mon père, rischi. Perdidiate.
mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a, miala amin'io zatovy io, miala zao ankehitriny zao ianao, miala, retourne en enfer d'où tu viens Satan. Io fa mitsipitsipaka be izy voan'le rano voasana mon père. Retourne en enfer in eternum amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareth, sikio-beo à la grâce de Dieu, ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany, in secula seculorum à la grâce de Dieu, amen, alléluia. Mon père, to tsy mesika antsony ny zanako e, maty ve mon père, maty ve nary. Tsy aza matahotra velona izy de oadjovanty sitrana zany izy mon père. mino aho fa tsy hetsika mahery tsony izy e, tsy maintsy ady hatramin'ny farany anefa sika, maro sy matanjaka mantsy ny devolona matotro azy, nefa matoko io fa Jesosy Kristy efa nandresy ny heriny maiziny mila mivavaka mafy sika raha matoranivo a. Ien mon père. Ary ono a, ary aiza moa ny rainy? Lasa ny asany lavitrany, efa nandefasako telegrama nga izy io hiakatra akaikana de io fa matsiary nary mon père. Nary nanahoana se zay reraka be mon père. Tsy mahagaga satria avy niady sika e, saingy tsy ady tamin'ny nofa mandratsy akory fa ady tamin'ny fanaratsy. Mahery zanaka. Ino mon père? Raha vao nahitanao a tsy tonga nivavaka intsony sy tsy niservy intsony de efa lasa nitreritra ihany fa mbola tianao ny tompo anaka, azonao zany? Ino mon père? Tsy mahazaka miaino ny anaran'Andriamanitra mantsy ny fanaratsy anaka. Toy izany koa ny nandehanany raha vao niantso ny anaran'Andriamanitra ianao tao anefitranonao tamin'izy nanan-kendanao. Tadidio fa tena zava-do zanaka ny fanaovana fanekena amin'ireny devolo ireny. Ary ny fitsiritanao sy ny fanirianao tianam-bola be sy tiana-karena no nanitona azy, azonao? Ino mon père? Ny vola mantsy fototry ny ratsy rehetra anaka, ny vola no antony aminona olona, ny vola no antony angalarana, amadihana ny namana isy olokina, ivarota-tena sy anaovana tsinitsinina ny madinika, anosena azy, loharano ny fitiavatena ny vola anaka. Nanenenako mon père. Eny tonianao. Tena derandoza mon père. Ay ve ka avy amin'izany natonga nay nanan-karena tampoka toy ireny. Eny anaka, ainy devoly atao tokoa zany, na ny mamono, na ny mamelona koa azy, araka ny voalazany, tsy misy afa-tsy ny tandrina anaka, de mivavaka. Efa mamitako zao tontolo zao ary indrindra efa akaiky ny farany, mandrongatra sy miseho amin'ny fomba maro ny asany maiziny. Tena mampatahotra mon père. Eny, tsy misy afa-tsy ny manatona an'Andriamanitra ihany, mitodika amin'Andriamanitra de mibebaka fa ainy ny tompo foana ny manambina ny asanao sy ny fiainanao, ainy ny miaro anao e. Mariny zany mon père. Ka izao mahazo modina roa mianaka, mangalahina tsara serinary tongano mon père raha pisotolakandro mahereza Eny mon père. Ety, iny ento ty rano voasiny ty de afafazo amin'ny trano rehetra, indrindra ny efitranonary de ampisotroy azy sy isafon'ny lohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, azonao zany fa alohan'izany esory de dory eny ivelany daholo ireo fanafodina rainao tamin'ilay olona mpitsabo. Eny mon père. Eny ary velomanao mon père, de misaotra indrindra. Velomanaka, velominareo, tsy misy isaorana fa samy ho tahin'Andriamanitra aza dinona ny mivavaka mafy maraina sy arive. Eny mon père. Sotra n'Andriamanitra amfiry ary zao amin'ny 4 maraina dri ary foforinina zany ohatry ny maimbo raikina zany any marina tsy andraso hoe rylandro ary setroka be iny ty tena mainy trano marina ny rina nary fa misy ino nary ny any miarena faika nareo dafa mainy trano aingany Andriamanitra aingana o rasoa
zareo ry nirina fa misy mandony zany a. Manahoana ianao mopera? Manahoana ianao anaka? Ao ve neninao zay? Eny mopera. Izy zao ry nirina. Mopera io tongiriny eny a. Ay tokoa mon père. Manahoana ianao mon père? Mandroso ianao, mandroso? Eny anaka, ka manahoana daholo nareo e? Tsara ihany mon père fa ina tokoa no nitranga teo raha matoran'io fa to eny mon père, zao hitanao zao mainy trano e. Soa aza fa nilany avaratra ihany fa nalato vavonjy fokon'olona e. Zany ve raha matoran'io? Eny mon père. Ny ilany avaratra rehetra nisy ny hevitra fandraisam-bahiny tao ambany sy ny hevitra fandrinana ary tao ambony fa nisy tamin'iny no kila tsy misy azo ny raitsina tsony na tapam-pahanjaitra azy. Tena loso zany ko. Ary inary tsy nanilina? Soa ihany fa tsy natoro tao koa izy mon père. Hatramina rariny dia tsy nety natoro rery tao tsony izy fa niaraka taminay mianaka tato ka. Tena misaotra n'Andriamanitra zany fa tsy nisy ny anana foy kosa e. Izay tokoa aloha mon père. Eny azakivy raha matoran'ivo azakivy e. Tsy fantatra hoe ahoana marina ke mon père ny tena nevin'ny afo e. Lakozia tsy any akory fa ty amin'ny ilany atsimo lavitra ty. Zay ny tena mahagaga anay e. Mon père, nofo ratsy alina. Fa hono nofo ratsy ahoana anaka? Mbola niteny tamiko tamin'ny alalan'ny nofo lefa naratsy. Lavitra be no nandrenisako ny feony. Hoe ahoana ozy izy tamin'sika? Oferiko amiko izay rehetra nomeko an'lahy ozy izy. Dia hofadirany ovana lavitra noho ny teo aloha ialahy ary fara-fahoriana. Sady na raha nitserona be ny teniny. Ary tena nisafoka toriny tezitra mafy reny izy dia izay. Aza matahotra na manana inana inona anaka. Fampitahorana daholo zany rehetrarehetra zany. Mbola mahery lavitra noho izy ilay Andriamanitsika ao ambony ao e. Ary mbola averiko indray fa Jesoa Kristy efa nandresy ny heriny maizina rehetra azo se zany. Za mon père mieritreritra hoe zay ngamba no namainy trano sy rofananako rehetra tao. Tezitra izy satria tsy nahazo anseko. Ary fantany fa hiverina amin'Andriamanitra se. Aleo alainy izay nomeny satria arena ratsy tsy mahasoa reny e. Ary tsy sitrak'Andriamanitra ihany koa ny itazomantsika zavatra tsy azo tamin'ny fahamarinana sy noariana tao anatin'ny eloka. Aleo tsy manana fa tsy maintsy ampidi-doza reny anaka e. Marina zany mon père. Zany dia zendana mihitsy taloha e satria voavy namoaka sy nandoro ireo fanafody rehetra dia ny zavatra hafahafa nitranga. Tanao azo zany? Indrindra ke taorin'ilay nanafazako ilay rano voasiny e. Tena tsara mihitsy. Hitantsika amin'izany fa efa kaiky ho resy anie ilay ratsy e. Ary mbola hoana? Mbola tsy tonga angano indray ninarika. Tsiry mon père. Za zany mba gaga e. Efa tokony ho tonga tamin'ny maraina izy zao. Zao e. Mila mivavaka mafy hatrany tsika raha matoran'ivo ahafongotra ny asan'ny maizina tanteraka. Azonao zany? Ie zany mihitsy. Tadidio fa vonona ny anampy antsika foana Andriamanitra. Tsy mba mandao ary tsy manary izy ho an'ireo izay manantena azy e. Saingy mila mibebaka sy mifony eo anatrehany amin'ny zavatra tsy nety rehetra kosa sika. Eny mon père. Ka izao ary miangavy antsika rehetra reo andohalika hivavaka aloha dia hifona sy hitalao aminy. Izy ilay mahita ny zavatra manjoa antsika sy ny ao am-pontsika rehetra e. Hivavaka ary tsika. Ry Andriamanitra rainay tsy toa mahefa ny zavatra rehetra. Ianao ilay nahary izao tontolo izao sy nahary tongotra aman-tanana anay. Ianao ilay naneho fitiavana lehibe sy famindram-po tamin'ny nanirahanao ny zanakao ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mihinanao fa hanana ny famonjena. Topazo maso amin'ny fo miantra sy mangoraka reto zanakao. Mandohalika eto anatrehanao izahay. Mifona sy mibebaka aminao satria tena nanota tokoa taminao ray masina. Mangataka ny famelan-keloka aminao amin'ny fotorotoro sy ampanetretena lalina amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ilay zanakao mpamonjy anay. Ka nijaliany sy nahafatesany teo ambony hazo fijaliana ary niraza nalatsiny ane hadio sy hahamendrika anay indray eo anatrehanao. Ary ny sandronao mahery no hanafaka anay tanteraka amin'ny famatoran'ny heriny maizina. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tomponay, misaotra raha eo. Ny dera, ny laza sy ny voninahitra ane dia anao irery ihany hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Nary, mandrosoa eto anatrehako se, mandrosoa eto. Dia avy ireny izay teneniko ary minofa amin'ny tompo efa manatrika antsika eto. Izy no miady ho antsika. Eny mon père.
aiza ihany ary ty rasolony mbola tsy tonga foana. Ny trano eto mila fanamboarana, za ty tena sahirana. Izy koa tsy mipetraka toerana tokana koroko. Telefona neny a? Ie, ho avy ahy e. Allô? Manao ana tompoko? Ie. Izano izy. Izano vadiny. Fa ahoana zany tompoko? Aiza? Ovina? De nanahoana ny vadiko re tompoko? Andriamanitro. Fa misy inona ary neny? Ie. Misaotra anao e. Voan'ny accident rainareo. Ny vadika hono ny tomobila nitondra azy de maty ve dada? Mbola tsy fantatra fa tsy mahatsiaro tena eny amin'ny hopitaly misy hatramin'izao e. Andriamanitro. Tsia. Dada mafy tiraka izy a. Mangidy e. Ndesika teny mianaka jery azy eny aloha e. Ahoana ary neny? Mbola tsy azo sidiana izy e. Mbola tsy mahatsiaro tena foana. Naratra be zany izy? Ny tongony misy vo. De ao amin'ny hazo damosina hono raha ny filazan'ny dokotera e. Ny lohany koa misy voadona kely. Tena loza andry neny. De ahoana zany? Tsy maintsy mitsabo aloha miala neny ny sika e. So aloha fa mbola misy vola kely azo tsaboina azy eo ampelantanany. Tanteraka tokoa ve ny tenin'ilay fanaratsy iny? De ho lasa vadiran'ovana sy farafahorina noho ny teo aloha tokoa ve izay? Nalainy izay rehetra nomeny ahy. Izay aloha tsy rarahako, fa ny tena tsy tantiko de tao amin'ny fianakaviana rehetra ity no miara-amin'ny adalalana nataoko. Ny trano may, niteraka fahasahiranana. I dady ty voan'ny accident. Mbola any amin'ny hopitaly hatramin'izao. Vola be tsy toko tsy foroana no tsaboina azy. Efa 2 volana izao. Ineny efa mampalahelo ahy mihitsy mijery azy. Sahiran-tsaina. Soa fa misy mivavaka manome hery anay. Ary eo ihany koa mopera filavy io manampy. Tsy maintsy ady hatramin'ny farany afa izany ho anton'izao e. Ndraiko indray koa tsy omeko lasany koa. Sanatry. Aza kivikivy mihitsy ianao anaka. De toy izy foana ny vavaka isan'andro fa aza mitsahatra. Tongava manompo an'Andriamanitra foana isan-kalahady na inona azo misy zany a. Ady ataon'ny Satana zao fa isika efa atao andresy amin'ny alalan'i Kristy ilay nampandresy antsika. Mifikira amin'ny lalandava. Zay a. Eny mopera. Aza matahotra ianao fa hiady hatramin'ny farany a. Za eo hoe manao izay vitako ihany a manampy anareo foana. Mazava? Misaotra mopera. Herintaona katroka tsara izay no voahan'ny dadan'ny hopitaly rehefa avy nitsaboina teny nandritra ny 3 volana teny izy. Velonaina soma tsara saingy indrisy. Tsy afaka mandeha intsony fa atosika miposiposy ao an-trano izy. Tsy afaka niasa intsony koa mazava loatra. Izay sineny no miasa
Ny Irina mbola nianatra. Inenina no sasalamba sy ny pasoko natao ny fahiny indray. Za kosa nahita asa tany amin'ny villa tany dia mody isakariva. Le trano main'ny afo no ravana tanteraka dia niverina tamin'ny toerany teo aloha koa le fonenana kelinay. Irasoa efa ela no nandahoanay fa tsisy tsony ny volana karamana azy. Tsy kivy anefa toy ny misy herin'ny boboky izany ato anatiko. Manosika iotra hatrany. Tsy tapaka mivavaka isan-kalahady izay telo mianaka. Ary isa-maraina sy hariva koa ohatrany ny fianakaviana. Toa vao maika nanamafiorina ny fifankatiavana efa mianaka ny sidrana azo. Tsapako sahady fa hisy fahasoavana lehibe ho atolotr'Andriamanitra anay ho valin'ny ezaka natao. Ary miretareta tao anatiko ny fanantenana fa mbola hitsangana sy andeha dada indray andro any. Olana lehibe teo amin'ny fiainako iny. Entiko nanarana ireo mpiara-belona amiko sy ireo mihaino ahy. Misy tokoa ny hery maizina ary mandraviravo zavatra maro tsy takatry ny saina izy. Fa na ratsy mamitaka sy mandrongatra, indrindra amin'izao andro faran'izao. Saingy azo resena tsara amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifikirana amin'Andriamanitra izany. Koa mahery isika rehetra misidra ny onja amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao, mitotia amin'Andriamanitra fa hamaly antsika izy. Izay ilay tantarako, misaotra anao ny aina. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Razana Baharivoangy Lalao Josephine sy R Pauline. Hery maizina. Na no miaina ny tantara Miangaly sy Oly niaraka tamin'ny Aina Rakoto, Sinez Bruno ary Faly na ndray feo Tovy Razana Mamonjy Nana Tontosa Anjary Liva.